Amin'ny faraiky amby roapolo ny volana Desambra ho avy izao no anokafana ny topakalazana ny fafolo taona ny sekoly Lelopio etsy Andranombevava. Mifanandrify amin'izany fankalazana izany moa ireo zava-baovao atolotry ny tompon'andraikitra ny sekoly. Amin'ny taom-pianarana vaovao 3 ity mankalaza ny fafolo taona ny collège privé Lelopio etsy Ambotsira Andranombevava araka nambaran'Andriamatoa Randrianja Joremy Zetaleny sekoly dia ny faraiky amby roapolo Desambra ho avy izao natokana hankalazana ny fomba manetriketrika ity fotoan-dehibe ity ho an'ny collège Lelopio ary anasana ireo mainty milalany sekoly. Kalaza fafolo taona ny collège privé Lelopio eto Ambotsira Andranombevava ka manasa ny ray aman-dreny ny mpianatra mainty milala mba andalo aty amin'ny sekoly collège privé Lelopio. Zay fanamarina zay mantsy dia atao amin'ny 21 Desambra. Ny tsangam-bato fanamarina ny fafolo taonan'ny collège privé Lelopio dia ny fanitarana ny foto-drafitr'asa sy ny namboarana ny toerana manara-penitra. Mampiavaka ny lycée privé Lelopio ny fananany foto-drafitr'asa vaovao sy malalaka izay tsangam-baton'ny fafolo taona ny teo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ity sekoly ity izay manana hata-panadina mpanjakana saika 100 hatrany isan-taona satria dia manana mpampianatra tsara ofana sy ampitraikefa. Fantatra ihany koa noho ny toerana izay tena malalaka ao toerana fa mbola misy ny kilasy vitsivitsy izay mbola azo andraisana ireo mpianatra izay mbola tsy tafiditra ny antra noho ny antony samihafa ao amin'ny lycée privé Lelopio etsy Ambotsira Andranombevava. Alakamisy rampitso ny larana fafolo sy telonjaton'ny gazety soa no aroso amintsika mpamaky azo amin'izay andro ny rapitso izay tsy miova amin'ny mahazatra fa dia ny tontolon'ny lamody ny makasika ny torohevitra samihafa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana eo amin'ny tontolo samihafa efa nafantarana ity gazety ity ny lamody araka izany no tena ibahan-toerana ao amin'izay andro ny rapitso izay araka izany azadiny manjifa ity gazety ity ny gazety larana fafolo sy telonjato ivoaka ao amin'ny rapitso alakamisy fa 7 ny volana novambra. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no amaranantsika tanteraka ny fampalalamby voata amin'ity takariva ity fisaorana feno no atolotra ho antsika nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso amin'ny 8 ariva indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.